raha antsika ao anatin'ity fitim-baovao ty kosa ny fiverenan'ireo mpandrarano fonja nandray ny asany indray ary ihany koa ny firosoana amin'ny raharaham-pitsarana izay ho tanterahana rahampitso manoloana ny zava-mitranga amin'ny tsy fandoavana ny vola ny mpamatsetana eo anivon'ny ministera ny jono. Nanomboka omaly dia miverina nanao ny asa andavanandro fanao ny mpandrarano fonja. Raha ny zava-nisy teny amin'ny fitsarana nosy androany dia tonga nanatitra an'ireo voapanga ny fiarabe ny fandrarana fonja nitondra ny voapanga hiatrika fitsarana raha toka ny ato izany ny valo hatramin'ny 10 aogositra lasa teo. Araka ny fantatra ihany koa dia efa nandray gadra vaovao ny fonja manerana ny nosy. Ny fanapa-kevitra fiverenana amin'ny asa izay niraisin'ny mpandrarano fonja nanomboka ny sabotsy teo taorian'ny fionana tamin'ny ministra ny fitsarana Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Anisan'ny voalaza fa nahitan'ireo mpandrarano fonja fanomezatoka avy amin'ny fitondram-panjakana ny momba ny kategoria professionnel. Rahampitso maraina no anatanterahana amin'ny fitsarana ny raharatsy fandoavana ny volan'ny mpamatsetana ministeran'ny jono. Anisan'ny atrika amin'ny fitsarana rahampitso Andriamatoa Apollinaire R izay sekretera jeneraly ao anivon'ny ministeran'ny jono. Nahiditra ponjavonjy maika nanomboka ny 7 jolay lasa teo ity tompona andraikitra ity taorian'ny fanadihadiana izay natao taminy ary ny filakevitry ministra izay nitanterahana amin'ny faran'ny volana jolay lasa teo ny voahan'ny fanapa-kevitra nanalana an'Andriamatoa Apollinaire R tsy ho sekretera jeneraly ministeran'ny jono intsony. Mikasika ny fanefana ny volan'ny mpamatsetana indray araka ny vaovao azo avy amin'ny mpamatsetana hatreto dia mbola tsy nisy ny fanefana ny volan'izy ireo. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny mpitsara momba ity raharaha ity izay hiakatra fitsarana eny Anosy Rahampitso.